Nanolotra fanampiana ho an'ny mponina any atsimon'ny nosy ihany koa vokatry ny fandalovan'ny rivodoza arona ny teo anivon'ny Vondrom-panabeazana ACEEM androany ny tolotra avy amin'ireo mpianatra moa no nahafahana nanangona izao fanampiana izao ny dindiny vaovao hitan'ny Stefana Razafimandimby ny sary rotsirakotondrainy kosa no nanangona ny vaovao. Mbola mitohatra ny fanomezana avy amin'ireo malala-tanana ho fanampiana ireo trabona any amin'ny faritra atsimon'ny nosy. Anisan'ireo nitondra ny anjara birikiny moa ny Vondrom-panabeazana ACEEM ny tamin'ny androany. Ohatran'ny izao fanampiana atao amin'ny any atsimo izao dia efa fantaritsika fa miay an'ireo ataontsika hoe centre de orphelinat eny avaradrano zany dia ny tsimoka sy ny fitahian-tsoa ankoatran'ny fanomezana an'ireo isa-taona ihany koa zany an'ireo fiangonana any Anjeva sy ny any Tsitakon-daza izany dia azo lazaina zany fa tena ampidirina ao anatin'ny fitaizana ny tanora sy ny mpianatra eto amin'ny lycée privé ACEEM sy ny lycée technique ACEEM mihitsy ny fandraisana anjara eo amin'ny lafiny ara-tsosialy. Efa fanao ny vondrona ihany koa ny fampirisihana ireo mpianatra ao amin'izy ireo mba ho tanora tompon'andraikitra sy ahitsinjo ny manodidina azy. Araka ny soratra masina dia izay miteny hoe miara-ory amin'izay ory dia izay atao amin'ny lycée privé ACEEM sy technique ACEEM zany dia efa notaizana anampy izay mpiray-tanindrazana ka manome any ohatsirambon-tanana izay anampiana ny reo trabona any amin'ny faritra atsimo Madagasikara. Vola tsy paipaika avy amin'ireo mpianatra avokoa no nahazoana ny teti-bola entina anampiana ireo mponina sahirana any atsimo.